information. Telo andro no anatanterahana ny carnaval mère et enfant eto amin'ny lampantanana Analakely izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana indray volany ankizy ka mpiara-miorinantoka voalohany amin'izany hetsika izany ny UNICEF izay iarahana miasa amin'ny ministerin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny tanàna Antananarivo. Ny reny sy ny zaza no tena azo tombony amin'izao hetsika izao satria maro ireo trano eva hita eto toy ny trano eva hitiliana tsy mikaretina VIH sida, ny trano eva ahitana atrikasa ho an'ny ankizy mandritra ireo andro ireo, fizahalam-pahasalamana maimaim-poana izay iarahana miasa amin'ny olavitry ny mpitsabo sy ny mpampivelona, tanjona ny hanome lanja ny reny sy ny zaza mba ahafahana mahafantatra misimisy kokoa ny mikasika ny zony. Mampiavaka an'ity festival la mère et enfant ity dia ny atrikasa ho hita mandritra n'le hetsika, atrikasa momba amin'ny fahasalamana reny sy ny zaza, momba ny lakozia sy ny sisa zany ho hita eto daholo na ny famelabelahan-kevitra hanadihevitra mikasika amin'ny fahasalamana, mizony reny sy ny zaza, fanabeazana, sisa. Isan'ny tombony lehibe ho an'ny reny sy ny zaza zany ny fanolorana maimaim-poana an'izao hetsika izao satria misy fitiliana maimaim-poana VIH sida, diabète ary misy ihany koa ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana ho an'ny reny sy ny ankizy izay iarahana miasa miaraka amin'ny ordre national médecin, ny sage-femme ary ny société malgache de pédiatrie izay isorana manokana. Izao hetsika izao no natao dia ao anatin'ny fankalazana iray volan'ny ankizy. Dia ny mpiara-mombona voalohany amin'le hetsika dia ny UNICEF misaotra makasitraka indrindra ny UNICEF mifanatotosana an'le hetsika dia ny mahasoa kompania moa izany mikarakara an'le izy fa ao anatin'ny fiarah-miasa miaraka amin'ny ministerin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny tanàna Antananarivo izao hetsika izao. Dia ny tanjona manokana zany dia ahafahana manome hevitra manoro hevitra ho an'ireo reny sy ny ankizy mikasika ny fahasalamana, ny fanabeazana azy, ny fampahafantarana ny zony be dia mampilalao an'ireo ankizy ireo satria misy atrikasa isan'andro ny ankizy kely. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.